mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Fahalemerabantsika tsiraivo-indray tonga amin'ny lesona ho an'ny lehibe amin'ity alahady ity ary manonona ny fahasoavan'ny tompony tokantrano tsirairay avy izay manaraka izao fandaharana izao. Lohandirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra mbola velom-pisaoranao izay fa mbola nomena izao fotoana izao indray fa ny mandinika ny teninao. Mety izy ianao hanazava izany araka ny sitraponao ary aoka ny tanoloana araka tokoa ny fiainanay, ny fonay anjakanao hatrany aminaran'i Jesosy. Amen. Teny lesona antsika androany dia manao hoe Hebreo iray tao atenina. Hebreo iray tao atenina. Asaiko ianao hamaky ny Asina Apôstôly toko faha 17 andininy voalohany ka hatramin'ny 20 izay mitantara nahatongavan'ny Paoly tao Atène izy io ary nisy zavatra niseho tao, nisy fihetsika no nanoloana ny zavatra hitany ihany koa, nisy zavatra niseho. Saiko ianao hamaky an'izay tantara izany. Ny tantaran'ny Atène manko dia tena feno sampy. Fantatry Paoly tsara ny tantaran'ireo mpiray firenena taminy sy ny fironan'ireo ho amin'ny fanompoan-tsampy na omena fampitandrenana manjakariva aza. Koa nampalahelo an'i Paoly dia nahita an'ireo sampy rehetra tao Atène ihany koa. Tsy salasalana fa na ny fangorahany an'ireo antenian'ireo no nanesika an'i Paoly. Ho faty no ny elo no mantso ireo raha tsy mahafantatra any amin'ilay Andriamanitra marina. Ankehitriny dia mbola feno sampy ihany ny tanànantsika na dia tsy miharihary toy izany hitan'i Paoly izany aza. Ary indrisy fa mpino maro no mahavita mandalo fotsiny ny tanàna anankiray kanefa tsy miraika na kely akory aza ny amin'ny sampiny. I Paoly anefa dia niaino tsara ny antso ny fanahy masina ka namaly an'izany. Tsy niombon-kevitra tamin'ireo mpanompo sampy sasany, tsy niombon-kevitra tamin'ireo mpino ihany koa izay nisy tao izay tsy mbola nahatakatra fa natao an'izao tontolo izao ny filazantsara i Paoly. Fatany kosa fa tian'Andriamanitra ireo olona sasany an'ireo ary tian'Andriamanitra ho vonjena tahaka ny olona rehetra ihany koa ny Atenianina. Takany ihany koa fa ny foto-kevitry ny hiraka maneran'ny tany dia nitorin'ny filazantsara amin'ireo izay tsy mbola nanjea mihitsy ny fahamarinana. Anisan'izany ireo jentilisa mpanompo sampy mba amin'ireo filôzofa izay nameno ny lalamben'ny Atène zany. Noho izany dia nakeny an-tsena izay nahitana an'ireo olona ireo i Paoly. Azontsika lazaina fa izy no norona ny toeran'ny mpampianarana momba ny hiraka maneran-tany voalohany ka nitsena ny toerana ny anarany sy nanandramana an'ireo fomba fiasa hanatratrarana ny fo sy ny sain'ireo jentilisa ireo. Fantatry Paoly fa tsy azo ny atao ny miasa amin'ireo Atenian'ireo tahaka ny asany tamin'ny Jiosy na ihany koa tamin'ireo jentilisa izay matahotra an'Andriamanitra. Tsy mbola nanomboka nahalala an'Andriamanitra ny Israely na ny asany teo anivon'ny firenena Israely akory aza ireo olona ireo. Na zava-dehibe toy inona aza izany foto-kevitra sy fotom-pinoana izany ho an'ny Jiosy ireo jentilisa izay matahotra an'Andriamanitra dia tsy misy heviny kosa izany ho an'ireo olona hitan'i Paoly teo amin'ny tsenany Atène. Noho izany dia fomba fiasa hafa tanteraka izany no ilaina. Matetika ihany koa isika ankehitriny no mikatsaka ny hananatrarana an'ireo olona izay tsy nahafantatra velively an'ilay antsointsika hoe lova avy amin'ny fivavahana Jiosy Kristianina. Noho izany dia tahaka ny Paoly dia ilaintsika ny mampifanaraka ny fomba fiasantsika amin'izany, ny fomba fiasa mety tsara ao Buenos Aires ohatra na any Afrika ohatra dia mety tsisy ilana azy raha any Bangkok. Dia tahaka izany koa mety misy fomba fiasa izay mety mety any ambanivohitra izay tsy mety ao an-tanàn-dehibe na mety ao an-tanàn-dehibe
fa mety tsy etany amin'ny faritra sasan'izay tena lavitra ihany koa. Anjarantsika noho izany no mandinika ary koa manaiky ny asan'ny fanahy masina. Mino sy matoky isika fa Andriamanitra dia miasa amin'ny alalan'ny heriny amintsika tsirairay avy ary manome tsilontsainana hevitra mba ahafahantsika manatratra ny fon'izy ireny. Vavaka isika saotra anao izay raha eo ny amin'izany lesona nomenao anay noho izany. Mangataka aminao izahay mba ho taritinao amin'ny alalan'ny fanahinao masina tokoa izahay hanatratra an'ireo toerana izay sarotra ny ireo karazan'olona izay anisan'ny manahirana ihany amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Ampio izay hatakatra ihany koa tahaka ny nataon'i Paoly ary hanaiky hiaino ny fanahinao masina ny amin'ny tokony atao mandritra an'ireny fotoana ireny. Aoka ianao hialoha lalana anay hatrany ihany koa ary hampahery ny isa-tokantrano tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.